Alléluia, alléluia. Miarabantsika tratry nyity fotoana mahafinaritra fa antsika mihoana amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay fandarina hoe baiboly teny velona. Teny velona ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra any Salamy 7:120 ary nandefa ny tenin'izy dia nanasitrana azy ireo. Nandefa teny Andriamanitra dia nitondra fanasitranana ho an'izay ny antefany ny teny. Baiboly ny teny amin'ny Hébreu 13:15 fa Jesosy Kristy ilay omaly tsy miova anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy teny amin'ny lalany rehetra hitantsika tsara amin'ny bokin'ny evanjily eo. Fa zay rehetra nanana olana, nanana aretina, nanana fiainana, miandrandra kasika dia nandray valim-bavaka taminy. Ndray andro nisy jamba ray nikika ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tsy avy manantona azy any olo zany. Dia nanantona azy le raha namana. Dia efa hitan'i Jesosy hoe jamba ty niona taminy fa mbola nanontany inona ny tianao ataoko aminao. Dia hoy mba hira tamin'ny masoko. Dia hoy Jesosy tongava araka ny finoanao. Tanao fa matotra amin'ny teny ny finoana. Satria io raha namana io raha mamaky tsara ianao amin'ny Marka 10:10 tantaran'i Batimeo ilay zanaky Timeo. Nandre momba an' Jesosy izy dia nitsiry tao aminy ilay fanantenana hoe raha iona amin'i Jesosy izy afaka ho sitrana. Ary rehefa nandalo tokoa Jesosy dia nanapa-kevitra izy ka namaro ary ny olona nanaka anazy hoe aza manelingelina ny tompo ianao, aza mitabataba ianao. Ny azy ihany no nalefany nanehony ny finoany. Ary Andriamanitra amin'izao vaninandro tady olona mijoro amin'ny finoany. Tsy homenatra amin'ny manodidina azy, tsy homenatra amin'ny filazantsara fa hiantefa aminao ny tenin'Andriamanitra anasitrana anao hiantefa aminao ny tenin'Andriamanitra anafaka anao hiteny aminao ny tenin'Andriamanitra apahita sitraka, apahita fitianao amin'ny zavatra trehanao sy ny ataonao rehetra dia hitanao fa anoatra mimpandresy ianao. Tenin'Andriamanitra rehefa tonga anatsika zany dia mahatonga antsika misaintsaina ilay tompony teny. Satria ao amin'ny Jeremia 7:20 dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra ary manana ny hevitra everiko anao tsy mitondra loza fa mitondra fiadanana. Fa ny hevitr'Andriamanitra aiza no ahitantsika azy, aiza no ionantsika aminy. Atao anatin'ny tenin'Andriamanitra, atao anaty baiboly io. Fa amin'ny teny metefa eto ny mpanompon'Andriamanitra mizara ny tenin'Andriamanitra tahaka ny amin'ity atoandro ity, manaraka ty fandaharana ity ianao mikasika ianao ny herin'Andriamanitra. Tadidiko tsara atao anatin'ny fotoana bavaka nisy direkta ohatran'izao dia nanomboka mivavaka ho an'ny olona mila vahaolana tany atokantrano tao anatin'ny fotoam-bavaka sy tany atokantrano. Dia nisy dokotera izay nanana problema izy tamin'ny sandriny, tsy afaka mitsangana ny sandriny fa bloqué. Dia nentiny tany amin'ny dokotera namany dia rehefa nijerena izy dia hoe tsy maintsy didina faingana fa misy ozatra maniry eo dia manakana an'ilay tanany tsy afa miakatra. Fa rehefa nahendrea nitoroteny izy nanomboka mivavaka ho amin'ny fagagana dia za tsangano ny tananao fa hivavaka anao dia natsangana ilay tanany marary. Rehefa vita ilay vavaka natao taika izy fa ilay tanany tsy afaka mitsangana no tsangana dia avy eo nahetsiketsehany. Alleluia. Zay le hoe teny netefa dia nitondra fanasitranana. Ninona koa zavatra ilainao le Andriamanitra inotsika, le Andriamanitra matoky dia niteny hoe sambatra ny olona miandry azy. Tsy fantatro ianao na manantena azy fa za aloha tena 100 isan-jato fantatro fa andronao androany. Tsy kisendrasendra ianao manoloan'ity horonan-tsary ity, tsy kisendrasendra ianao manaraka ity fandarana ity fa androany ny androm-baholanao, androany no androm-pandresenao. Raha io misotranao tononoko makasika ny tsiray manaraka ity fandarana ity, niositro ny fananganana, niositro ny voninahitra, niositro ny fanasitranana, niositro ny vahaolana amin'ny lafim-piainana rehetra. Sitrana marary, afaka mpifatos, voatany asa aman-draharaha, voatany tokantrano, voatany fitaizana, voatany taratasy karakaraina rehetra na any amin'ny tribonaly na any amin'ny domaine sy ny hafa rehetra. Mandresy ny mpanaraka izao fandaharana izao, raiso mikasika Andriamanitra, manomboka amin'ny falifali dia miravoravoa ianao, dia manomboa misaoran'Andriamanitra ianao fa andro ny tompo androany
andronao androany manoatra amin'ny mpandresy ianao. Tay ny tompotompoko.